tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza hompanasy hery iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany mandehana ry namana sy tapaka isika rehetra izay manaraka mandrakariva ity fandarana ity miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny tenako ary dia faly hatrany ny miaraka amintsika miara-mandinika ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia jiro sy fahazavana aina ho an'ny fanahintsika ka dia fifaliana amintsika ny miara-mianatra izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izay rahantsika mandinika androany ary dia nampitondraina ny lohateny hoe ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra inona indray ireny tiano hambara amintsika ny amin'izany hoe fitsaran'Andriamanitra izany. Andeha hoentsika mbavaka mandrakariva izao dindinika izao. Hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavana ny an-danitro mbola fifaliana ho anay hatrany ny miaraka mianatra ny teninao ary miantso ny anaranao ankehitriny mba hanomana ny fo ampanahanay handamina ny sainay rehetra ny fonay mba handray izany teninao izany. Iny aoka ny fanahinao masina no hanamasina anay rehetra satria ny teninao no fahamarinana afaka hanamasina ny fiainanay. Dia mamitra fo ary mamelany elokay satria tonona amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Eny ry hava-malalisany mahafinaritra tokoa ny mandinika ny hoe ahoana moa izany fitsaran'Andriamanitra izany. Tena izy ve ny fitsaran'Andriamanitra? Ny toko sy andininy izay iangantsika dia izay voalazo amin'ny Salamo 7 ka ny andininy 9 andininy moratadidiana izay voavaky tahaka izao. Vakitsika amin'ny anaran'ny toko manao hoe hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Averiko indray mandeha. Hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana izy, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana izy. Raha izany toko sy andininy izany no jerena dia tsy mba misy fitaka na lainga na zavatra toy izany eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy mba misy fiangarana, tsy mba misy fizahan-tavan'olona, fa ny fitsaran'Andriamanitra araka ny voalaza eto dia fitsarana amin'ny fahamarinana, amin'ny fahitsiana. Andeka ho dirintsika amin'ity tapany voalohany ity izany toetran'Andriamanitra izay hitsara izao tontolo izao izany. Ao amin'ny Romanina toko 2 ka ny 9:1 dia misy filazana ny toetran'Andriamanitra voalohany. Hoy izy hoe fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Mazava izany ry namana sy tapakitsany fa Andriamanitra tsy mba mizahan-tavan'olona, tsy mba mijery hoe ity fotsy na ity mainty, tsy hoe ity mpanjaka na ity mpanompo, na hoe ity filoha am-pirenena na ity vahoaka madinika, fa ny olona rehetra niza dia samy andalo eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra avokoa, ary tsy misy
fijerenany hoe ity mahandrana ity mpanakarenana ity ambonina ity ambany fa fitsarana marina no hitsaran'andriamanitra izao tontolo izao. ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:4-telopolo sy ny 5:telopolo dia manantsitrantitra nyzany toetran'andriamanitra hoe tsy mba mizatavan'olona andriamanitra. hoy nyvaky ny teny hoe ary petera ny lohabavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. tamin'io fotoana io mantsy petera dia ny ran'andriamanitra andeha ho any amin'ilay kapiteny antsoina hoe Kornelio izay no heverina fa jentilisa ka ny jiosy tsy mba manandraraha amin'ny jentilisa ary tsy tokony antrano any amin'ny jentilisa akory kanefa dia nasehon'andriamanitra tamin'ny petera tamin'ilay fahitana ireo karazam-biby izay tao anatin'ny lamba angeza be nidina avy any an-danitra izay nanehoan'andriamanitra ireo karazam-biby izay hitina ilazana ny karazan'olona izay misy aty ambonin'ny tany ary tamin'izay fotoan'izay nanehoan'andriamanitra hoe ry petera andana mandeha makany amin'ny Kornelio fa olona tokony hovonjena koa io olona io dia ny lohabavy petera teto hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizatavan'olona andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. eny ry ava-malalisany izany toetran'andriamanitra zany koa dia mbola hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 2:13 fa mahitsy sy marina andriamanitra ao amin'ny fitsarany zany tsy mba misy fiangarana mihitsy fa mitsara araka ny fahitsena sy ny fahamarinana izy. toy izao ny vaky ny teny ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany Jesosy Kristy ilay vatolampy no ambareto fa ny lalany rehetra dia amin'ny firariny avokoa andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy marina sy mahitsy izy. ary izany indrindra ngery ava-malalisany no ilazan'andriamanitra ny mpitsara izay misy ety ambonin'ny tany na izy na iza dia tahaka izay nisy tamin'ny andro ny zanak'Israely ihany koa nisy mpitsara dia izao ny torohevitra omen'andriamanitra an'ireny mpitsara ireny ao amin'ny Deutéronomie 4:7-7 aza manao fitsarana miangatra aza mizatavan'olona ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny mason'ny hendry ka mampamadika ny raharahany manandrariny. mampieritreritra zany fanambaran'ny ten'andriamanitra zany ary izay rehetra manana n'izany toerana izany mpitsara ianao na amin'ny ambaratonga inona na amin'ny ambaratonga inona na koa ianao tompona ndraikitra eo amin'ny tanàna anankiray na eo amin'ny firenena anankiray dia aza manao fitsarana miangatra mety ho nyray aman-dreny koa ao tokantrano mety ho voakasika izany fanambarana izany ka mitanila amin'ny ankohonana ny anankiray na amin'ny anankiray aza manao fitsarana miangatra aza mizatavan'olona ary eto dia tsindriny ihany koa ny hoe mandray kolikoly io kolikoly io dia manimba ny fiainantsika rehetra io ary voalaza eto fa mahajamba ny mason'ny hendry ka mampamadika ny raharahany manandrariny zava-doza ary manimba fiainana sy ny fiarahamonina sy ny fifandraisana amintsika samysika mihitsy izany hoe manao kolikoly zany ary io dia efa lasa fahazaran'ny olona amin'izao fotoana izao tsy misy zavatra vita raha tsy misy kolikoly kanefa dia lazain'andriamanitra eto fa ratsy izany aza manao kolikoly. ao amin'ny Levitikos koa 7:15 dia mbola misy andininy tahaka izao aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana ny mahantra
aza nanana tombo-pity, ny lehibe aza nanana hena maso, fa ara-drariny no aoka hitsarànareo ny mpiray firenena aminareo. Mamperitreritra zany teny zany ry ava-maralisana fa ndraindray dia mitongilana tokoa isika any amin'ny mahantra hoe ka ireto moa mahantra ka dia atao hoana fa dia aza nanana tombo-pity izy ny tenin'Andriamanitra eto. Ndraindray io dia mitongilana any amin'ny lehibe, ka izy moa lehibe ka mahamenatra sy mahamena maso raha dia tsy homena ny rariny izy ny mpitondra eto amin'ity tanàny ity, izy no mpikarakara antsika, izy no miay antsika. Aza nanana hena maso ny lehibe araka ny voalaza eto. Fa ahoana ny tokony ataontsika rehetra? Ara-drariny no aoka hitsarànareo ny mpiray firenena aminareo. Ry ava-malalisany, izany no toetran'Andriamanitra. Matoa manome baiko izy mba ho tahaka izany toetra mahitsy sy marina izany no hitsarana izao tontolo izao firenena izao, ny mpiray firenena amintsika, ny namantsika, ny ankonantsika. Izany ny toetran'Andriamanitra mahitsy sy marina, tsy mba miangatra, tsy mizata avan'olona, tsy mba mitongilana amin'ny itsina izaroa, fa mandeha amin'ny fahamarinana ara-drariny ny fitsarana ataon'Andriamanitra. Toetra anankiray lehibe koa izay toetran'Andriamanitra izay fantatsika rehetra dia Andriamanitra dia fitiavana. Izany ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany 4:7. Ry malala aoka hifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana, ary izany maha-Andriamanitra fitiavana azy zany dia tiany hivelomantsika, hiainantsika, hozaraintsika manodidina antsika. Andriamanitra koa dia maharo-po sady be famindram-po. Salamo 119:159 andininy tsotra mora tadidiana manao hoe mamindra fo sy miantra Jehova, maharo-po sady be famindram-po izy. Izany Andriamanitra rehefa mitsara izao tontolo izao dia mbola mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po izy, mbola manome tombonandro antsika izy mba hibebahana, hieritrerretana, hiovana amin'ny toetrantsika. Matoa isika mbola velonaina tahaka izao, tsy mamaly antsika araka ny fahadisoantsika sy ny hahadalantsika Andriamanitra, dia satria Andriamanitra maharo-po izy, be famindram-po izy. Ao amin'ny Mika 7:7 koa dia mbola manantitrantitra n'izany toetran'Andriamanitra zany. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahadezerany ho mandrak'izay izy, fa tia famindram-po. Ry namana sy tapakitsany, ry ava-malalisany, matoa mbola velonaina sy miaina tahaka izao sika dia noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny fahasoavany, noho ny fahitany antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanany, dia mbola mandefitra amintsika izy. Ny Jaona 4:10 dia haitsika rehetra, haitsika tsy rehetra tsy anjery angamba izany ny andiny zany hoe fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandraka izay. Izany io Andriamanitra io dia Andriamanitra tia antsika mba samy handova fiainana mandraka izay. Tiany isika samy tsy hisy ho very. Ary ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:7
dia manantotrantitra n'izany hoe fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fitsaran'Andriamanitra mantsy dia fitsarana izay hamalina ny olona rehetra araka ny asany. Ary zany famalian'Andriamanitra antsika araka ny asantsika izany dia tsy hoe Andriamanitra masika na Andriamanitra tsy manam-pitiavana, fa mbola miala nen'Andriamanitra, mbola mandefitra amintsika Andriamanitra, mbola manao ny fomba rehetra mba hiverena antsika amin'ny Andriamanitra. Ary izay indrindra no hamezantsika izao dinidinika tapany voalohany amin'ny fitsaran'Andriamanitra izao dia ny hoe Andriamanitra dia miala nenina aloha, manao ny fomba rehetra izy mba hiverenantsika aminy, mba hibebahantsika mialohany hampiarany ny fahatezerany. Romana 4:4 sy 5 ary 5 zay hovakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe sa hamavoinao ny haren'ny famoram-panahin'Andriamanitra sy ny fandeferany ary ny faharimpony, satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamary ny olona rehetra araka ny asany avy. Andriamanitra ny hamindra fo amintsika rehetra, ho mpasitahy antsika rehetra ny Andriamanitra, ka ny faharipon'Andriamanitra izay mbola asehony amintsika isan'andro san'andro dia aza atao tsinitsinina, fa ampiasao kosa izany famorampon'Andriamanitra izany mba hitaona antsika hibebaka. Rehefa malalisany matoa very ny olona anankiray dia tsy hoe satria Andriamanitra tsy namindra votamina, fa no ny olona anankiray izay tsy mibebaka nanao tsinitsinina izany faharipon'Andriamanitra izany, ka dia izany olona izany ihany no manokatra ny varavarany ho any amin'ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fahaverezana mandrakizay. Hitahy antsika rehetra ny tompo, hitahy izany teniny izany eny izy, ary dia mirary antsika rehetra mba handray ampo izany tenin'Andriamanitra izany. Ka raha mbola velonaina koa isika, raha mbola men'Andriamanitra tompon'andro fahavelomana, dia aoka hialantsika ny toetra ratsy rehetra, aoka handeha amin'ny fahamarinana isika, aoka handeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, hibebaka ny amin'ny tsy mety rehetra izay nataontsika, satria Andriamanitra dia maneho ny faharipony amintsika, mampiseho ny fitiavany amintsika Andriamanitra, ka mbola manome tombon'andro antsika mba hibebahantsika. Hotahin'Andriamanitra n'izany teny izany. Amen. Andeha hivavaka isika mba hamezantsika izao dinidinika izao. Misaotranao izay Andriamanitra ray be fitiavanao, raha mbola nomenao indray tombon'andro fahavelomana ka nandreny teninao teo, nampiseho anay rehetra fa ianao dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra maharipo, Andriamanitra mahitsy sy marina ao amin'ny fitsaranao. Eny tianao izay rehetra mba tsy hisy ho very, fa samy ho tonga amin'ny fibebahana. Enganeny mpiaino rehetra izay nandreny teninao androany mba handray ampo izany, ka dia hibebaka sy hiala amin'ny toetra ratsy rehetra izay rehetra. Aoka ny fanahinao no hanampy anay mba hahatanteraka izany. Dia apetraka eo am-pelantananao izany vavaka izany, satria tononona amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
dia misaotra antsika rehetra indray ry havana malalisa ny afaka niaraka teto nandinika ny tapany voalohany momba ny fitsaran'andriamanitra manome toky antsika fa ho toizantsika indray zany amin'ny fotoana manaraka hijerentsika hoe ahoana moa ny fizotran'izany fitsaran'andriamanitra izany dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray veloma tompoko. na raha inao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana niara-antsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.